dina nyity fireneny ity nasandra ho lasa prime ministre Joseph ito faharitantsika ito ania tsy hoe faharitana fotsiny marina ny lanitra omenanao fa eto ianao dia ahita zany fisandratan'Andriamanitra ozy ty mpitoro-teny anankiray manao hoe tahaka ny ety an-tany ozy ny any an-danitra tahaka ny any an-danitra ny ety an-tany any ingenao hiadany arabe volamena ozy tanàna volamena fanaka volamena tsisy aretina intsony any tsisy loza intsony any nefa misy teny atao am-baiboly hoe tahaka ny any an-danitra ihany ny ety an-tany ka ahoana ianao toy ny tsy ahatsara fahasambarana tsy ahatsara fiadanana tsy ahatsara ny fanampian'Andriamanitra raha tena mivavaka ianao dia ianao ihany ny bitabitaka meloha aloha hoe tena tsara tamiko Andriamanitra ny olona ny baiboly no teny manao hoe andramo ka zaho fa tsara Jehova tena izany za dia tsy haiko tamin'ny fahaenina amby folo taonako moa nahitako baiboly voalohany dia niasa namaky an'io tsy akijanona isan'andro fa za alohan'ny amakiko baiboly mba hatoroko nareo tsisy nitoro teny tamin'izany tsy niditra am-piangonana tsy nifanena tamin'ny pastera na frera fa baiboly no mivakiko isan'andro tao an-trano fa alohan'ny amakiko baiboly dia mandoalika ela be mivavaka alo mifona amin'Andriamanitra dia mangataka ny herin'Andriamanitra mangataka ny fanampian'Andriamanitra mangataka fahazavantsaina tolotsaina fanampiana dia vita indray famakiko an'io baiboly dia mandoalika ela be indray aloha mivavaka dia ny zavatra tsapako zay novakiko dia tsy very tato anatin'ity foko ty ohatrany hoe voasoratra zay teny rehetra ambakiko dia lasa voasoratra tato anatin'ny foko daholo dia nanomboka teo aho tamin'izany dia nampianarin'ny baiboly tamin'izany enina amby folo taona tamin'izany dia efa tsy nahinanao elahy intsony ary nagaga tsy sananao elahy koa zay telondraray ny zandroko akoroa atao mpampana elahy fa za tsy mba nataony elahy hatrany namakiko an'io baiboly io dia na mipampako ary lasa nitandrina rehefa miresaka tamiko nahavariana na mihitsy zany inona ny antony dia ianao rehefa tena mivavaka dia misy herin'Andriamanitra eo aminao misy fanatrehan'Andriamanitra tamin'izany namoro ny fianakaviako any dia mandeha ty ny fianakavianay dia misotro toaka miady lava rehefa mivory tena hoe tonga sasany dia manindrinindry tonga sasany tsy manaiky ambany tonga sasany tsy haintsony dia mikorotanao dia miady dia ohatr'izay foana fa tamin'indray andro mbola tanora zazalahy tamin'izany dia niteny aho hoe mba hangataka fitenenana taitra daholo ny ray trano ahoana ty lailahy sarokelatra be lailahy tsy dia niresaka lailahy saro tahotra nitao hangataka fitenenana inona re no tenenin'ity lehilahy ty dia niteneniko zareo hoe ndao avadika tsika mipetsy andao tsika ifamela heloka andao tsika ifampivavaka andao tsika ifampitsodrano andao tsika iraisaina dia nampahiran zareo dia gaga zareo fa tao anatin'izany trano zany dia raha maso tsy hailazaina nitomany daholo ny olona rehetra ny famela heloka ny fanoroka niaraka tamin'izany dia niala mifangejany fahantrano nanomboka ny sokatra ny lalam-pitahiana rehetra za dia mivavaka ho an'ny ankonako Andriamanitra ho afao an'ity fahantrano ity ny fianakaviana zay le voalaza amin'ny baiboly manao hoe raha mino ianao dia hovonjena ianao sy ny ankonanao tsy ianao rery no hovonjena fa ny ankonanao koa hovonjena raha mino ianao ka raha anompy ihany ndao anopo amin'ny fo ndao anopo an'Andriamanitra ndao hitady an'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko 5:20 zay vakitsika teo dia nisy olona niarana anopo ohatr'izao tsika izao ngeny atao hoe fofombadin'i Jesosy ho abo ny fotoana iseho ny fampakarana lehibe andresy ve ianao sa ho resy mbola hirehitra ve ny jironao sa ho faty mbola nanasoloka fitaiza ve ianao sa tsy manana zany ngeny andro farany zao andro iainantsika zao dia andro farany andro mampidi-doza ozy amin'ny baiboly andro ny femorana andro ny fahaberezan-kevitra andro ny fikororoana zany hoe ho abo ny fotoana ho kororoana amin'ny vary tena vary ho alefa any atsotra fany akofa sy ny tsiparifary ho dorana any velany zany hoe samy miara mivavaka ihany amin'izao andro farany zao fa ho abo ny fotoana iza ny tena voambary tsara ho tomina any atsotra fa ny tsiparifary baiboly no tena avy aloha izy hoe iara-nireo
amin'ny fiangonana dia mety misy tsiparifany eo, mety misy akofo ao, misy vary tsara ao, fa raha tsy mitandrina ianao overy ianao, overy nenina mandrakizay ozy le filazana aleo ny tsy nahalala toy izay mahalala nefa overy any amin'ny elo, aleo tsy nandre toy izay nandre nefa overy any amin'ny elo, aleo tsy nahita toy izay nahita nefa overy any amin'ny elo. Mafy ny latsy, mafy ny latsy, ny latsy ny afo be ho ny mamay tena mamay, fa ny latsa koa mbola mamay noho ny afo be, noho ny nenina hoe nanenina takizay tsisy ny nazo atao intsony, fa dia mbola misy ny fotoana mivoaza, foaza amin'ny fifazana lehibe ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ho amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, mba tena voambary tsara ianao ka hamoa be dia be, fa tsy anafana dabily fotsiny. Za zao dia nieritreritra taloha, tsy mba nieritreritra zany hitoriteny zany, za tia mijoro vavolombelona, tia mampahery olona, fa ny hoe hitoriteny tsy mba nieritreretiko mihitsy, fa ozy aho hoe aleo afantsipitahina ihany, raha hitoriteny eo alany andro eo, tsy manam-potoana koa satria be herehana, fa zao tsapako hoe tsy nilamina mihitsy ny fiainako, tsy nilama, ary hitako hoe misy fahambangana fampoko an'Andriamanitra, fa niniko tsy no tanterahana zany. Fa tamin'ny andro anankiray nanontany an'Andriamanitra, za dia tia manontany an'Andriamanitra hatramin'ny fahaenina amby folo taona ka, rehefa misy zavatra tiako hotakiana amin'Andriamanitra na ataoko dia anontaniako Andriamanitra. Rehefa mivavaka iny za rehefa anontany an'Andriamanitra dia mandohalika mivavaka sady manangan-tanana ela, ka rehefa tena mamanga iny Andriamanitra dia manontany an'Andriamanitra hoe Andriamanitra hitanareo Davida, ozy ny baiboly hoe rehefa niomana ny olona hitorabato azy, fa nalahelo ny olona noho ny ankohona ny lasa kibabo, dia ozy ny baiboly manao hoe ny nakao anefitra izy dia ina nataony nandohalika mivavaka tao ary nanontany an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ho tratrako va zany jiditra zany, dia ozy Andriamanitra ho tratranao izy ary ho tafaverinao. Dia tamin'izany dia nanomboka tamin'ny fahaenina amby folo ny amo dia izay zavatra hitako tato amin'ny baiboly dia naraha-parabaky tena, satria za araka ny tenekanao hoe tsy mbola niditra am-piangonana tamin'izany, dia narahako ary zany ny fiainako hoe manontany an'Andriamanitra. Dia nanontany an'Andriamanitra indray mandeha hoe Andriamanitra, inona ny tianao ataoko? Satria ny fiainako dia tahaka an'ilay hitanao le hoe sambo miletika reny, ohatrany indraindray hita ery ambony eny milety, rehefa tena any an-dranomasina any dia mahita an'ireny sambo mandeha reny dia raha tazaminao ohatr'izao iny sambo iny, rehefa lasa ariariloha dia ohatrany hitanao tapoka zany dia tsy hitanao indray, hitanao indray dia tsy hitanao. Dia ny fiainako tahaka an'izay, indraindray ohatra mety ny ataoko, indraindray ohatra ny tsy mety, indraindray mety, indraindray tsy mety, farany ananontany hoe inona ny tianao ataoko Andriamanitra? Dia mivavaka indray aho satria za matahotra hoe ianao hampianatra nefa tsy hainanao le izy. Dia zao no nataoko an'Andriamanitra hoe Andriamanitra, anao ny asanao ary fa any ho zava-dehibe aloha mba tsy hanginako intsony, any ho zava-dehibe. Niaraka tamin'izay dia nanao zava-dehibe tamiko Andriamanitra, ary hatramin'izay mivavaka tamin'izay fotoan'izay mandraky tia ny androany tsy mangina ny vavako. Tsy atao fotsiny le ny hira reny, mihaino hira ianao ny hira ny Jesosy mamonjy, mahafinaritra, mampahery be ny hira, mihaino an'le hira reny ianao mientanentana ny fonao, fa misy ny olona dia irainy fotsiny izy fa avy eo tsy ataony akory, fa rehefa mihaino hira ianao tanterao le hira, toriteny ankira reny, toriteny ankira. Ozy le hira reny ndao hiverina ny Betela, dia ataon'ny olona reny, ataon'ny olona le hira fa tsy miverina akory izy. Fa ianao zany raha mihira reny dia tonga dia miverina ianao. Misy hiran'i Jesosy mamonjy betsaka ny tena mampahery, mihaino azy ianao tena tonga dia mahery ianao ary tena hoe te hitrotra zany ianao. Fa ny Jesosy mamonjy zay moa rehefa mamonjy mary azy dia tsy ny hiran'i Jesosy mamonjy zay atao fa le hira gala evanzelika reny, mba te handindia eo izy miara ny fanatrehan'Andriamanitra. Ozy ny zanako zao ilay mandeha zay rehefa atao mariazy papa dia mba hanafatra artiste, dia artiste inona dia artiste gala evanzelika dia tsy niteny aloha
Zay aloha fa ho avy fenjarako. Any azirazirako be mihitsy rehefa mifanena amin'ny lohako. Fa nandinika hoe manina moa ianao ny anafatra artiste evangelika. Sy mampiseho fitanjahana, mampiseho nofo, mampiseho pré anaraka an'izao ty zao tontolo zao ty. Fa manina ny hiranao tsy tsara. Tsara ny hiranao e. Mampahery ny hiranao, tsy ritin'ny olona ny hiranao e. Fa ny tsika ndraindray lasa taka amin'ny valarana ambokontsika tompony ihany tsy tia. Dia lasa lemba hira. Jeny ozy ty pasteur anankiray maheno an'ilay hirany tselatra izy. Hitanao hirany tselatra tsy haiko mihitsy sady tsoe efa ela be le. Raha miheno an'ilay hira amin'ny radio anao dia tena manorotoropo le iny. Fa rehefa jerevanao zany mitselatselatra daholo ny tselatra rehetra ny rasta-be sy ny rehetra rehetra. Dia ozy le miheno an'ilay ozy matorotoropo olona dega be le mihira. Dia inona zany no mba tianao? Ka tsao ny zavatra hitehirizana amin'ny fanahinao. Ampatanjaka anao ara-panahy. Ampamafy anao ara-panahy. Hoe mafy ianao. Maninona ny olona? Za mba mahavariana anahy. Hitanareo tamin'izaho mbola kelikely, tamin'izaho moa noho ny tsy fahalalana. Nianatra teny amin'ny CG zay. Dia tamin'izany nalaza be tamin'ny andro Zafy Albera hoe Zafy Albera filoham-pirenena. Nanitatra ny fianarana karaté reny zareo. Dia ozy papanay, anao anisany mba ampidinina mianatra karaté aloha. Dia ampidinina ny kimono, ny fitaovana rehetra. Tamin'izany malemilemy kely zay. Dia noho ny tonga nianatra ataoko ny olona eny Andrenivohitra zay tsy na tena ambanivohitra be nisy anay. Ny olona eny Andrenivohitra efa mahita an'ireny vidéo reny, efa mahita an'ilay Priscilla Jackson rehetrarehetra reny, efa mafitoto kely daholo zareo. Ianao tonga avy any le ny an'zareo nefa mba bokobokona kely aminy ny ozatra. Ny ianao ohatra n'ilay tao katsaka reny. Hoan'ny zalàndray mandeha tonga dia ohatra ny voantazo ianao. Manotika, mangotsika daholo ny tena. Dia ahoana zany? Nasian'le maître karaté zay parivo andro niazakazaka. Miazakazaka ianao. Mahay sakay ny afo satria nihina sakay tamin'izany ohatran'ireny miredana. Ianao tsy sahijana satria imezan'ny ankizy ianao mbola ankizy. Andeha ianao ohatran'ireny nisy afo be reny ao anatin'ny afonao noho le fahanony sakay. Tonga tao amin'ilay toerana indray nasian'le maître nanao masaka anara eraky le trampokon'olona. Zay nefa ao aorianan'iny mbola andeha tongotra adiny roa mody. Fa vita io. Nandeha nody tonga dia nazevatra be mivantana ohatran'izao mandeha mody. Hoe ahoana re ty ho atao ve ty sa tsy ho atao? Atao le izy ohatran'ny mafy be satria ny an'zareo fa ohatran'ny vatakazo ny tanany ianao ohatran'ireny tao katsaka reny. Atao mafy, tsy atao ndray aman-dreninao efa niala vola. Ianao ankizy feheziny eo an-trano, ianao mbola tsy nahalala baiboly. Dia hoe raha tsy atao io maty mipampitsika. Fa zao ary rehefa atao ihany ndao mba hiseho mafy. Lasa amin'izay manao boxe amin'ireny rindrinireny, manao pop tsy akijana, manao masaka anara eraky ny lalana hampamafy an'ilay ozana. Fotoana voakely tao aorianan'izay ny mafy gaga daholo zaraha hoe ary tao ny mafy zaraha reto. Satria nahoana nanao dingana. Fa maninona ny olona amin'ny ara-panahy tsy mba manao dingana. Maninona ny olona ny amin'ny ara-panahy tsy mba mitombo. Maninona ny olona ny amin'ny ara-panahy tsy mba mieritreritra anao zava-dehibe ao amin'ny asan'Andriamanitra. Fa maninona ny velany mahavita an'izany. Ary zany ny ao anatin'ny saiko tamin'izaho vao nanomboka nanompan'Andriamanitra hoe